Manolotra ny araba ary mankasitraka anao manaraka ny televiziona malagasy dia manasa anao hanaraka ny vaovao an-tsary. Hiatrika ny fanadinana BEPC rahampitso ireo mpiadina manerana ny Madagasikara. Efa vonona hiatrika izany ireo mpiadina ao amin'ny faritany Toamasina na dia teo aza ny fahasimbana teo amin'ny fotodrafitrasa an-tsekoly. Anisany andray ireo mpianatra nala fanadinana ny sekoly lycée Jean-Jacques Arabemananjara izay novatsiana fitaovana an-tsekoly niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina Miray Andrianjafy Roger Randriamanalina. Dimvolana teoriana mbola tsy maina tanteraka ny ratra napetraky Gezany teto Toamasina. Mitony asa fanarenana ireo fotodrafitrasa toy ny tambazotra ny herinaratra, ny trano fonenana, ny sekoly. Kaskety faranty dia efa misy ny fanarenana na dia mbola maro aza mbola tsy tafarina tanteraka fa miandry. Na izany aza dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fanadinana CBE teto Toamasina voaloha sy faharoa ary efa miomana hiatrika ny fanadinana BEPC ihany koa ireo mpiadina sy ireo tompona andraikitra eo amin'ny sehatra ny fanabeazana. Mitoko nefa ny tolo-tanana ataon'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanarenana sekoly toy ny tato amin'ny lycée Jean-Jacques Arabemananjara eto Toamasina. Fanampiana izay nataon'ny Fondation Airtel Africa izay nanolotra W, solaitra be, tanatanana sy latabatra sy seza ho an'ny mpampianatra ho an'ireo efitrano miisa 5 miaraka amin'ny fandokoana ny manda ivelan'ny sekoly. Fiara-miasa tamin'ny SPAT na ny Société de Port à Gestion Autonome de Toamasina. Mpianatra manodidina 500 no nisitraka izany. Efitrano izay natao andraisana ireo mpianatra manala fanadinana BEPC sy fanadinana baccalauréat. Ary dia tonga nanatitra izany ny Tale Général ny Airtel Madagasikara Ramatoa Anne-Catherine Tiokonte sy ny Tale Général ny SPAT Randriambahoaka Ertina. Tontolo ny fanabeazana izay hatrany sy nanaovana fombafomba ara-drazana ny sekoly vaovao ao Anivy Rano disrika ny Farafangana mba ahafahana ireo mpianatra mianatra ara-dalàna ka tsy ho azon-doza noho ny sekoly teo aloha izay simba. Mbola tsy vita fitokana ara-panjakana moa io sekoly vaovao io fa nanao fangatahana ny hampiasana azy ny ray aman-dreny any an-toerana ka nahazo alalana raha nitatitra Tahina Flavian TVM Farafangana. Nampijirina atao amin'ny efitrano sekoly vaovao ireto mpianatra atao amin'ny EPP Anivy Rano Farafangana izay efa tokony hianarana mba hisoroana ny loza teraky ny fahasimbana ity fotodrafitrasa sekoly iray ity. Tsy aza vela mihaty fotsiny ny fotodrafitrasa vita tahaka itony fa fatsiatoka ny volam-panjakana ary tokony hisitraka fotodrafitrasa tsara tarehy toy izao avokoa ny zaza malagasy ka tsy tokony asiana andrasan-draso. Dia nifindra tata izany nefa ity moa zany mbola sy vita fombafomba ara-panjakana izy. Fa iay zany nangataka tamin'ny fanjakana hoe tamin'ny Mediraine ty Cisco hoe izao rô situation ny la classe-nay azonay atao ve mifindra mianatra amin'ny la classe ao. Nagneky moa zany ireo dia nifindra taty zany tamin'ny année scolaire ty. Dia amin'izao fotoana izao zany zaza milalao zany tena risque be amin'ity trano ity satria le mpianatra sy tany rehefa makarivotra sy magnanikanika eny. Dia agnatin'isany misy risque ihany zany zahay aminazy io mba tianay izy io mba ho jerevana fitondrana fa mba ho atao hoe réhabilitation mba hanisany hoe hagnampy salle de classe-na ihany koa manko izy amin'izay. Nanaovana fombafomba ara-drazana ity sekoly vaovao namonoana omby hisofandrano ireo mpianatra sy ireo mpampianatra mba hierendozy. Mbola nanao antsoavy tamin'ireo mpitondra fanjakana ihany koa ny ray aman-dreny ara-drazana eto an-toerana handraisana fepetra haingana amin'ity sekoly iray ity mba hisoroana ny loza hatrany. Satria e raha mahita misy izy amin'izao fotoana izao fa lavadavaky vato kotoako sangany efa sisy raha mitazona raha sanana. Ka noho izany zany dia mangataka aminareo mpitondra fanjakana mba ny malaky raha ohatra ka sy malaky anareo dia horesina entagna zay ray aman-dreny ara-drazana satria androany vao nagnodidina an'ity lakilasy ity dia nahita fa tena tokony midoza misy ty zaza-mpianatra amin'ity tanàna ity eto. Tsara ny vokatra CPE raha noharina tamin'ny taona lasa izay 100 tamin'ity taona ity noho ny fahavitsen'ny mpianatra mianatra amin'ity sekoly vaovao no sady ary fenitra ity. Hiresaky vaovao ny fahasalamana isika nandatanteraka vaksiny fahobe maimaim-poana ny veterinera tany amin'ny commune ambanivohitra Tanambe ny zoma lasa teo etsika izay tanterahin'ny ministeran'ny fiompiana. Izany no natao dia mba ho fiarovana ny fahasalaman'ny biby sy ny olombelona. Eli Randriana Harintsoa no mitondra ny antsiprian'izay.
Arety mandoza mahafaty ny haromontana mifindra amin'ny alalany kaikitry ny alika na ny saka tsy vita vaksiny ity aretina ity ka ny fanaovana vaksiny ny biby ihany no fiarovana mahomby tsara indrindra hiarovana azy ireo sy hisorohana ny fiparitany ny aretina ho fanamafisana ny ezaka amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny biby sy ny fiarovana ny fahasalaman'olombelona dia manatanteraka hetsika fanaovam-baksiny fahobe maimpoana hiadiana amin'ny haromontana ny ministera ny fiompiana ka anisany manatanteraka izany ny tetony kominina ambanivohitry Tanambe izy mafa telo ny volana Jolay lasa teo. Fiarovana ny fahasalaman'ny biby fiompy sy ny olombelona dia nisy ny vaksiny fahobe natao teto Tanambe androany miady izay entina hiady amin'ny haromontana. Natao maimaim-poana izy io satria maro ny olona miompy alika kanefa tsy manana moyen zany zareo anaovana an'ilay vaksiny moa ho fiarovana ihany koa zany amin'ny aretina haromontana. Ny aretina haromontana zany dia azo avy amin'ny kaikitry ny saka na ny alika izay mifindra any amin'ny olona. Izay indrindra no anaovana vaksiny fa ny vaksiny ihany no tokana fiarovana amin'io aretina haromontana io. Fanantanana zany no atao raha sanatrika voakaikitry ny alika na ny saka dia sasana amin'ny savony ilay ratra mandritry ny 15 minitra eo. Avy eo dia manantona ny toerana izay fanaovana vaksiny ho anefitry ny haromontana. Tokony atao vaksiny isan-taona ny alika na ny saka mba hisorohana amin'ny fifindran'ny haromontana amin'izy ireny. Raha sandaina vola ity vaksiny ity dia manodidina ny R1,000 kanefa dia natao maimaim-poana. Marina fa izay vita vaksiny teto dia nahazo karatra avokoa. Anamarina fa vita vaksiny tanteraka sy voaro amin'ny haromontana. Hetsika kolotsaina hampitana hafatra sy fanentanana ara-pahasalamana no namaganana ny fanaovana fitsaboana amin'ny tety fokontany tany amin'ny commune ambanivohitra Andodabe niarahana tamin'ny ASOS Madagasikara no tohanan'ny vondrona Européenne Bruno Randriamampiona TVM Thomas. Nahatratra 4,000 mahery ireo olona nahazo ny fizaham-pahasalamana sy nahazo fanafody maimaim-poana nandritra ny efa-bolana taorian'ny ny rivodoza tamin'ny hetsika fiahina ny ara-pahasalamana no entin'ny ASOS Madagasikara no tohanan'ny vondrona Européenne. Fokontany 5 tao amin'ny commune rurale Andodabe ny asany izy ireo izay tena namaha ny olana ho an'ny vahoaka teo amin'ny fitsaboana hoy ny ben'ny tanàna. Tratra ihany koa ny tanjona hoy ny ASOS tsy nanana raha ny voalaza ny mpandrindram-paritra. No miezaka ny arahany médecin inspecteur sy ny équipe ny ASOS ary tokony araiky fahasalamana dia taitra zany le vahoaka ka norohatra manaraka an'zareo ary hita hoe mangarahara mahafapona ny fiarah-miasa zareo. Tsy misy olona nangalana vola ary tsy misy olona niterena fa zareo ary manatona tokantrano mijery le fahasalaman'le olona raha misy tsy afaka mandeha. Ka aminao hoe zava-dehibe le izy raha azo atao tokony ho isy arany fanohizana azy. Amin'ny lafiny fahasalamanana izy moa zany dia izay ny fepotona fa kosa sy misy mieziray any hoe ahoana ny fomba ahafahana indray mijery dia lafo satria raha mijery asika dia fa tsy amin'ny 4e mois sy 5e mois zany vao tena mipoitra ny misy fanjariana ara-sakafo. Dia eo indray zany zay mizay ahoana indray ny fomba ahafahana magnasara mba hanohy ny esika natao ny fahasalamana tatsifo ny soin de proximité zany. Nandritra ny famaranana izay efa-bolana niasana nitondrana ny fanentanana ny mponina hitandro ny fahasalamana toy ny ady amin'ny tazomoka ny arety mifindra samihafa ny aretina azo amin'ny firaisana ny VIH sida indrindra ny lafy ny fanjarian-tsakafo ka tamin'ny alalany fifaninanana vakodrazana mahafehy ireo loha hevitra ireo na ny olona talenta avy amin'ny fokontany 4 izay nifaninana. Maniry ny toizana izao ezaka ara-pahasalamana manantony ny fotony maharitra toy izao ny vahoaka tany amin'ny toerana raha ny etaeta izy ireo. Nomena fiofanana ho fanatsarana ny fandraisana tanana ny reny bevoka sy fanaraha-maso ny vehivavy eo am-piterahana mba hampiena ny tany fahafatesany reny eo am-piterahana noho ny fahaverezan-draha be loatra ireo mpampivelona sy ny chef CSB2 rehetra any amin'ny fampitadidy amin'ny fahasalamana Ambohimahasoa. Tomponantoka amin'izany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka aratsika ny fanadihadiana.
distrika telo atao amin'ny fitalevam-patry ny fahasalamam-bahoaka Matsatra ambony Ambalavao fianaratsoa voalohany ary Ambohimasony voakasika amin'ny fampifanana ireo CFCSB sy ireo mpapivelona amin'ny fanatsarana ny fanaisana tanana ny Rembevoka alohan'ny fiterana sy aorian'ny fiterana mba hampienana ny tamin'ny fahafatesan'ny reny ao amin'ny fiterana noho ny fahaveresan'ny raha be loatra ho an'ny Ambohimasoa dia tato amin'ny lampaliantsona anaovana ny atrikasa ary voakasika avokoa ireo mpapivelona miandraikitra ny maternité sy ny CFCSB2 manerana ny distrika. Sorana ny ministera fahasalamam-bahoaka isorana koa ny mpamatsy vola ndritsy malaria izay misafidy ny faritra Haute Matsiatra nanomezana an'izao fiofanana ho an'ny mpapivelona sy ny mpiasa ny CSB eto amin'ny distrika any Ambohimasoa fampiofanana momba ny fanatsarana ny fandraisana tanana ny vehivavy bevoka indrindrandrindra moa ny fanaraha-maso ny vehivavy miteraka mba hampianana ny tapa-fatesan'ny reny sy ny zaza eo am-piterahana. Ny fahaverizan'ny raha be loatra aorian'ny fiterahan'ny vehivavy dia mamono ireo vehivavy eto Madagasikara antony anaovana izao fampiofanana izao. Aninana izay tapa-fatesany vehivavy aorian'ny fiterahana izay dia hofanina amin'izany zareo. Misy teoria ilay izy dia misy pratika. Manao pratika mihitsy izany dia validena ry zareo, validena ny compétence. Tsy afaka miala eo mihitsy izany raha tsy mahavita amin'ny tsakany sy andavany an'ilay pratika izy dia efa sûr hoe tena tafavoakany mihitsy dia izay traika efa azony avy eto izay no entiny anivony toeram-piasana izy ireo. Tombony ho an'ireo mpiofana ny fahazoana fiofanana izao satria hitombony fahaiza-manaon'izy ireo afaka hampiantra izany any amin'ny toeram-piasany hampianana ny tahampahafatesan'ny vehivavy eo amin'ny fiterahana. Mitombo tokoa ny traika efa satria ny vehivavy bevoka sy ireo mpiteraka no tena hoe ny hofananay mba sy ho tratrin'izay fahaveresany raha dia loatra orian'ny fiterahana izay. Be dia be ny fampianarana azo sy ny traika efa azonay nandritra n'izay 5 andro izay ary tena hoe hampiarinay hanatsaranay ny traika efanay eny anivon'ny CSB izay iasanay. Hanaramaso ny fampiarana ataon'ireo nahazo fifanana ny eto anivon'ny fari-pitadim-pahasalamana Ambohimasoa hoy ny médecin inspecteur mba ho azo antoka ny fiainan'ny fahafatesan'ny vehivavy eo amin'ny fiterahana noho ny fahaverezan'ny raha be loatra satria izany ny tanjona tratrary ny ministera fahasalamam-bahoaka. Misy fiantraikany amin'ny fahasalamam-bahoaka ny fangerena ankalamanjana olana ny jifisian'ny lavapiringa ao Mananjary ary rehefa ela no tsy nahitana vahaolana ka lasa miteraka fiakinan-doha sy takaitra ratsy an'imponina any an-toerana ny fanaovana maloto amoron-dranomasina ka mba ho vahaolana amin'izany dia misy ny tetika sahivarotra kabone amin'ny vidiny mirary ho an'ireo olona maniry hanana an'izay kabone izay ny antsipriam-baovao mainty anjara tiana Valorin Lionel Clerto. Distrika mbola miaina amin'ny fangerenan-kalamanjana ny distrikan'ny Mananjary indrindra ny eto anivon'ny commune Ambonivohitra Mananjary amin'ny fangerena amoron-dranomasina io ho fanampiana ny mponina aty an-toerana amin'ny fananana WC isan-tokantrano dia misy ny tetikasa mivarotra lavapiringa amin'ny vidiny mirary ho an'ny isan-tokantrano mba hialana amin'ity fangerena amoron-dranomasina eto Mananjary ity. Tsika efa ho avindra ny agent de vente toa itetisika tsirairay an-tokantrano eny dia mahita antsika mba anjifa n'le vokatra zay vokatra atao hoe mirary ihany ny vidiny raha oharina amin'ny tena tokony ho izy. Ny vidiny moa zany dia ho hitantsika misy karazany maromaro izy eo dia ho hitantsika izay amin'ny agent de vente misy koa mety hipetaka any amin'ny commune koa le vidin'le vokatra fa atsika zany marakaka ny fahafahatsika no na ny filantsika zany hoe tiany ilaiko dia iny le vidin'le vokatra sy petraka eny amintsika eny. Lavapiringa tsara kalitao ary misy fikojakojana io toeram-pivoahana io ka nanentana ny mponina eto Mananjary ny talipatry ny rano fidiovana sy ny fanadiovana mba handray anjara amin'ity tetikasa ity. Be dia be manko miahiahy teo amin'ny fivoatra teo hoe sao dia malaky feno voavaliny zareo avokoa hoe any mety afaka roa taona na telo taona vao feno ary rehefa feno dia tsy atahorana ihany koa rehefa feno le WC fa misy ihany koa ny entreprise tonga dia manao vidange anazy zany hoe zany tonga dia voava zany zay ho mahazo ny WC io dia afaka ny olona ny fangerenan-kalamanjana magnentana antsika fa tena manala antsika agnatin'ny fahasarotana misy ny zavatra zany ary tsy atahorana zany hoe hiteraka fofona zany fa WC manaraka fenitra ara-teknika nataony zareo. Ny faharoan'ny volana Jolay teo ny nisy ny atrikasa nampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ity tetikasa ity ary asa avy hatrany hanentana ireo mponina eto Mananjary hividy ity lavapiringa moderna ity ireo solotena ny tetikasa eto Mananjary.
Lafim-baovao hafa mila rovana ny tany-panjakana maro anefa ireo tany tsy misoratra amin'ny ministera ampiay izany indrindra no antony nahatonga ny avy eo amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy raharahany tany nanatanteraka atrikasa ho fampahafantarana ireo dingana tsy maintsy arahina mba hanatanterahana an'izay fisitrahan'ny ministera ny tany izay. Rakotoarmanina Violette Angenalsoa Henry no mitondra ny fanazavana bebe kokoa ao anatin'ny fanadidina. Tany-panjakana maro no tsy misy taratasy, mila arovana sy karakaraina izy ireny mba hialana amin'ny fakana sy fanararaotana ataon'ny olon-tsotra toy ny tany amin'ireo distrika sy ny komina amin'ny faritra. Ho fiarovana izany indrindra no antony izao atrikasa no karakarainy ny ministera ny fananan-tany sy ny raharahantany teto Toliara tao amin'ny efitrano malalaky ny faritra natrehan'ireo tompon'andraikitra aty fotony. Nazavaina tamin'izany ny fomba arahina azahoan'ireo tany-panjakana titra amin'ny fanaovana titra faobe hanamorana ny fahazahoana ny taratasy tany. Ho sekirizena daholy ny tany ministera sy ny komina fa saingy misy ny fiara-miasa dia amelabelatra amin'ireo olon'ireo inona ny anjara andraikitry ny ministera ao anatin'le procédure, ino anjara andraikitry nyreo STD sy ny komina ireo ao anatin'le procédure. Ka tonga eto zay ampafantatra an'izay amin'ireo olona ireo ny pitsopitsony procédure tokony atao afahany manao ny sécurisation foncière n'ireo tanindreo tsirairay avy. Betsaka miady tany atao anatin'ny faritra Tsimondrevana indrindra fa mizone ny distrika Toliara 2 tena mafampana azy ary azo atao hoe io no tena point chaud atao anatin'ny DRTCF-na Tsimondrevana. Momba ny tiodoc affectation ty moa dia isorana ny any amin'ny ministerany aménagement du territoire ny avy any amin'ny équipe centrale izay nanome tosika anay aty amin'ny direction régionale mba hanatanteraka amin'ny fomba farany izay haingana ity sécurisation foncière ny terrain ny ministère public eto Toliara ity. Misy ihany moa nefa tratrany empêtement, misy ny occupant illicite, misy tany-panjakana efa bodoin'olona dia eo tsika mahita azy eo ampanaovana an'le activité tsika amin'le ODOC. Ny faritry ny Menabe no natao faritra piloty tamin'ny fikarakarana titra faobe ho an'ireo tany-panjakana aty amin'ny faritra. Notontosaina tany Maroantsetra tamin'ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo ny famindra-pitantanana teo amin'ny receveur de douane ny faritra Ambatosoa nanatrika izany moa ireo manam-pahefana tany an-toerana nandritra ny olanona io ihany koa ny resahana ny sehatra mila amboarina sy hatsaraina ary amafisina indrindra fa ny famoahana sy fampidirana entana tsy ara-dalàna ao amin'ny faritra Ambatosoa. Bekaita Justin mitondra ny antsipiriany izay. Nandritra ny famindra-pitantanana teo amin'ny receveur de douane ny faritra Ambatosoa teo aloha Ramatora Solondraibe Fanja Santal sy ny receveur de douane vaovao Andriamatora Zafindratoana Olivier Vaovolo. Dia nisy ny fanamafisana fa mila asiana fanaraha-maso bebe kokoa ny entina mivoaka sy miditra ato anatin'ny faritra Ambatosoa. Izany dia nambara teo anatrehan'ireo manam-pahefana eto an-toerana izay nitarihin'ny mpikambana ao amin'ny OMC, tarihin'ny préfet Maroantsetra, Rabe Fenara Loevelombita sy ny lehiben'ny faritra Ambatosoa, Samboza Jonas Fils. Anisan'ny olana goavana voaresaka ny fivoan'ny harem-pirenena Tsokosoko ataon'ireo zatra mandositra ny tamberim-bidiny vokatra fanondrana toy ny lavanilina sy jirofo izay mivoaka avato anatin'ny faritra Ambatosoa. Nisy vato tratatany any anaty sambo 26 tonnes ny conteneur araiky tratra tena en flagrant délit. Mbola nisy koa izy toanana palissandre tany be tabe fa tsy tany isay. Nanasongadina ny asa miandraza aty an-toerana ny receveur de douane vaovao ka nilaza fa ny olana amin'ny fanatanterahana ny adidiny dia ny tsy fampian'ny mpiasa ny faditseranana tia Maroantsetra sy Mananaravaratra. Tsisy zany mpiasa ny faditseranana na atao fa tsy zay ihany angamba ny agence sermenté ato amin'ny bureau de douane fa vao vita avao zany ny passation iny dia tsy maintsy hiditra amin'izay zany ny fangatahana zany olombelona irafitra an'ireo port rehetrarehetra izay manodidina ny Maroantsetra sy Mananara. Vonina ihany koa izy hiady amin'ny fandikan-dalàna mifandraika amin'ny fampidirana sy famoahana ny entana tsy ara-dalàna ato anatin'ny faritra Ambatosoa. Nangataka fiara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana sy tompon'andraikitra rehetra ihany koa izy mba hanatratrarana ny tanjona.
toizantsika amin'izay vaovaon'ny fitaterana izay nampiantso ireo mpanamory kodiaran-telo na bajaj ny avy ao amin'ny fitalevam-pakitry ny fitaterana betsiboka mba ho fanamafisana ny fifehezana ny bajaj ao Maheva tanàna amin'ny fisorohana ny loza mpifamoivoizana. Diary nomenjanahary TVM Maheva tanàna. Nampiantso ireo mpanamory kodiaran-telo na ny bajaj ny avy ao amin'ny fitalevam-paritsy ny fitanterana a Betsiboka ny 3 Jolay 2024 izay natao teny amin'ny 15 koko Maheva tanàna. Niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Ny anton'izao fampiantsoana izao moa dia noho ny lozam-pifamoivoizana matety mpitsanga tatoato ateto an-toerana. Nandritra ny fifanankalozan-kevitra sy ny dinika adianao mafisina ny fanazana ny lalàna amin'ny fe ny fifamoivoizana sy ny fitandremana eny amin'ny lalana. Ny antony voalohany dia efa mihatsara ny lalana avy amin'ny fahatsanisatsika. Ny tsapa ihany koa kao fa misy ihany ny tandrevaka kely amin'ireo mpanindry bajaj izay ny nahitana accident lesesy. Dia noho izay no nanaisana fepetra namorena azy ireo nampatsiahana azy izay lalàna feno familiana ny tricycle na ny bajaj izay. Io moa dia fehezinao dia 001 tamin'ny 2020 sy note 084 tamin'ny septembre 2024. Io mampatsiahy azy ny afaigana mpandeha tokony atao ny toerana tokony azo ivezivizeny izany hoe tsy ho any amin'ny loto nasional fa atao anatin'ny fomba ihany izy miasa dia ny fitsika amin'ny fandraika tanteraka amin'ireny ny taratasy tokony ananana dia misy lalàna vitsivitsy izay tokony bajaina manodidina izay famina ny tanjona dia ny anafoana ny lozam-pifamoivoizana sy antohana ny fiarovana ny mpamily ny mpandeha ary ny mpampiasa lalana rehetra eto Maheva tanàna. Mahazo ny anjara fototra-afitrasa ho ampiasaina hisian'ny fampandrosoana ny sehitry ny fahasalamana sy ny fampianarana ary ny fambolena sy ny fiompiana any amin'ny komuna Mandromoromotra. Ireo rehetra ireo dia vokatry ny ezaky ny eo anivon'ny komuna izay tariny ben'ny tanàna. Emilian Geneviève, TVM Tolagnaro. Miroso amin'ny fampandrosoana ny tanànany Mandromoromotra ny ben'ny tanàna ao an-toerana ka ankoatran'ireo fanorenana trano sekoly isaky ny fonkotany sy toerana pitsaboana toy ny CSP2 sy CSP1 mifandraika amin'ny filany vahoaka ao an-toerana dia nisy ihany koa ny fanohanany an'ireo mpanjono sy ireo miantsehatra amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana. Dia miezaka amin'ny tenanay nanao EPP isa fokotany eny aza fa na sy fokotany fa resaka village dia nanorenana sekoly. Dia toy izany koa tao amin'ny fahasalamana dia misy CSP2 anankiray teto fa mbola trano-tany. Dia niezaka koa ny tenanay nanao trano fahasalamana izany nanomba anazy ho andira natao tranovato ary napiana sy nanisy koa trano atao hoe trano filo mba hipetrahana iny mitondra marary satria nangeta eto koa ny mpanjono. Dia miezaka koa ny tenanay nanome azy lakana. Dia ireo lakana reo dia misolina arabola nomena vola ny pesera miisa any amin'ny 700 any miisany. Nijerena koa ny mpamboly koa dia nomena zezika mba hanatsara ny tany amin'ny famokaran'izy ireo amin'ny fambolena. Omby telo ho mariky ny nofokena amin'ny tampihavanana novonoina nandritra ny fankalazana ny atsaramanitra iny ary fanolorana loka ho an'ireo nandresy nandritra ny fifananana fitondrana lakana sy bisikileta lalao baolina kitra nahitana lahy sy vavy ringa ary seho ankira sy tononkalo ihany koa. Mahazo vahana ny trangany sy fandriam-pahalemana tatoato ny fakitry Vakinankaratra. Ray mpianakaviana iray no voatsatokanto teo akaikin'ny masony tao amin'ny tanàna tao hoe Analandremahazato Fokotany Tsaramandroso any amin'ny komuna Ambanivohitry Ambano distrikana Antsirabe faharoa noho ny olana famatsian-drano hambolena olona roa lahy no nanao izay erisetra miaraka famonoana izay tamin'ny ray mpianakaviana io izay haniseho tamin'ny alahady 7 ny volana Jona teo nomenjanahary fanantenana mitondra ny antsiprian'izay. No ny disadisa amin'ny resaka rano ambolena
Raharaha izay efa niakatra teo anivon'ny fitsarana dia lehilahy iray no voatsandokantsy teo amin'ny tarehany. Misy mifofo ihany koa ny ainy ka velotaraina ity raim-pianakaviana ity ary manao antsoava amin'ny tompona andraikitra mahefa mba hijery ny olana mahazo azy. Zavatra mahazo anio zany misy rano ray aman-dreniny izay dia ny olona natao Tambajotra dia tsy mety zany nefa nakarina fitsarana ilay izy. Dia rehefa nakatra fitsarana tato Antsirabe zany ilay izy dia resy ilay olona fa nahazo rariny anay dia nakariny tany Antananarivo dia toraka ny teto ihany zany ny tany. Dia rehefa teo zany anay tondrahan'ilay olona fanjakana maromaro anisa hoe ho resena lahatra ho ampanetsena anay dia tsy mety anay zany dia lasa mifara amin'ny famonoana zany zao no ataon'ny olona dia tena mijaly anay iny zany. Dia manao farateny zany ilay olona hoe raha tsy maty anay tsy avelany fa manana mpitsara mibaby azy hono izy eo amin'ny fitsaranao dia tsy atahorana zany na maty azy anay dia tsy voagadra izy. Ty zavatra nahazo aty zany zao tamin'ny lahady avy nizara kitapo anaovana legioma dia andeha ody dia nisakana zareo lalana dia tonga moa dia roalahy izy namona tonga dia nilevenany azy dia safotra dia ny zanakely sy ny zanadralahako nitondra taty amin'ny hopitaly atsimo. Izay zany ny zavatra tsaroako taty azavo nahatsaro tena. Tsy mitazapotsiny izao trangana herisetra izao ny fiarahamonim-pirenena Solofo izay mpiaro ny zon'olombelona fa mandray ny andraikiny manoloana ny zava-misy. Manjaka dia manjaka ny herisetra eto amin'ny firenena raha zao mifandehany. Tsy mpitondra ny sy mahavita sanatriana izany fa ny fiarahamonina mihitsy ny loha tsy misy fotony tsony. Dia sotoavana malagasy keo amin'ny poty tanteraka. Olona vato nitondra azy nakeny dia nanao ny asa tsara mihitsy ny dokotera misaotra azy dia avy eo izy ato amiko no matory amin'izao taona zao. Tsy mirehefarehefa zay fa dia mandray ny andraikitra anay manampy mpiarabelona. Nateti-piseho tokoa ny trangana herisetra sy tsy fandriampahalemana tato ato ka miantso ny rehetra mba hiara entana sy andray andraikitra hiady amin'izany. Ny fampidinika tamin'ny vahoaka ny Morarano Gare ny ben'ny tanàna ao an-toerana noho ny fisian'ny resaka mandeha momba ny ristourna minière sy ny fampandrosoana ny commune amin'ny ankapobeny izay mahatonga ny andian'olona sasany tsy mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna. Setranarda Tina Julief. Misy antokony olona mitsikera sy mivoafanaratsina ny ben'ny tanàna ny commune Morarano Gare distrika Moramanga izay mampisovorivory ny saim-bahoaka eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavana Andriamatoa ben'ny tanàna nefa miezaka manatanteraka ny asa fampandrosoana araka izay azo atao ny commune na dia tsy mbola misy aza ny tamberim-bidy na ristourna minière avy amin'ny orinasa Ambatovy. Manamafy izany ireo sokajy samihafa ary tsy mankasitraka ny anesorana ny ben'ny tanàna amin'ny andraikiny. Misy ny fanaratsiana amin'ny amera noho ny zavatra tsy maro mipopotra. Noho izany dia mankasitraka ny zavatra nataon'ny amera ohatra hatramin'izay zahay. Ary misy ny zava-bita ka noho izany dia miteniteny foana ny olona magnaratsy azy ka zahay dia mbola mitazona azy anatanteraka ny mandany manontolo tompoko lahy sy tompoko vavy. Solontenan'ny tanora eto amin'ny commune Morarano Gare lavinay maron-drano ny zavatra fipanganany ben'ny tanàna sy fanasokoetana azy amin'izao vozon'ny olona izay mandeha any amin'ny sisiny eny fa izy dia ben'ny tanàna nahavita teto amin'ny commune Morarano Gare. Raha ny filazana hoe tsy navita zavatra monsieur le maire nandritra ny mandat telo nitondrany dia laviko akitsiraha zany satria raha ny paka tena ny voafoky tany tsirairay ny fampandrosoana izay nentiny tao anatin'ny fianarana ny sembana ny vehivavy ny tanora ny ray aman-dreny ny be antitra samy voakasika fampandrosoana daholo ary indrindra amin'izao fotoana mbola iarahana aminao zao dia mbola betsaka mifanirianay sy mifikasany hampandroso aty Morarano ity. Tsy marina aminay zany hoe lany mera vola satria ny ristourna io tsy makany amin'ny mera fa misy ny rafitra izay efa napetraka fanjakana hitatana ny ristourna io ka lavinay maron-drano mihitsy zany. Nisy ny fianana teo amin'ny ben'ny tanàna ny commune Morarano Gare sy ny vahoaka ary ny komity miaro ny tolona nandraisana ny fitaraina maro samihafa koa isy ny asa atao avy hatrany hamahana ny olana foezaka eo koa ireo mbola hitadiavana fa matsim-bola. Raha izay ny tao Morarano Gare Moramanga dia misy andian'olona manao fanangonan-tsonia tsokosoko mba hanoloana ho PDS ny ben'ny tanàna Perinasa ao amin'ny commune Behara distrika Amboasary Atsimo. Mitsipaka an'izany kosa ireo vondrona tanora sy ireo chef fokontany maherin'ny 20 mandrafitra ny commune ka nisy araka izany ny fivorian'ireo fikambanan'ny tanora sy ireo chef fokontany rehetra ary nomafisiny izy ireo hatrany fa
manoana tanteraka ny ben'ny tanàna am-perinasa izy ireo noho ny tsy fahitan'izy ireo ny ratsy vitan'ny ben'ny tanàna izay fidin'izy ireo. Rahantsika amin'ny agnim-baovaon'ny Jean Baptiste TVM Amboasary Atsimo. Manoloana ny fanakorontana saim-bahoaka ny niana nataony Andian'Olombitsy dia ny fanangonantsony halatra sy hosoka ny hanoloana PDS ny ben'ny tanàna voafidy mbahoaka aty amin'ny commune rurale Behara distrikany Amboasary Atsimo dia nisy ny fivoriana nataon'ireo sefokotany 20 ndrafitra ny commune niarahana tamin'ireo tanora aty an-toerana izay nanamafisan'izy ireo fa miara-miasa tanteraka amin'ny ben'ny tanàna am-perinasa izy ireo ary nandritra izany no nanamafisan'izy ireo fa mbola manohana tanteraka ny ben'ny tanàna am-perinasa ny vahoaka aty an-toerana noho ny asa fampandrosoana vitany. Tsy vaho zahay anareo fa nainareo raha ay mbe tsy mahavazoho tia saraty mera abiara eto fa mahagaga misy tom raiky manday taratasy maareo fanangandray agny naho zereko zany zay sagnatria maareo raiky to agnaby fanoagna anareo masoandro ay tsinotsino zay izahay anareo hamezevezy anareo resaky kase zany hoe diffamation publique zany hata eo le nareo ta groupe agnatorany lalaky voaloha itomy zany nareo raiko hanao PDS take eo managny proof tegna zay vao manao raha ny dira ay tamia SG ny rendry areo ndaty boka Tananarivo nanao nisy taty tetoky zay zany tara dira ay tamin'ny SG le amimera zahay anareo zany mitsipaky mari jamno uraha tay tomy io fa tsy amin'ny talala ay tanora fa hevy tom raiky fa inareo raiko zay managny kase-panjakagna ey tia tae fangaly ndre nianatsy zahay tsy hanao marakamboho anareo fa nifisagnatiavako sagnatry zay fa tia taay manohagny tiarofo areo afara ao fety mahana koa zany tondrigna petra toy avao tikagneo miditsy valitry tsy monjo avao retatragno koa mangalaky kase ino ty raha tay tomitoy ty valiko jabelao ikase valitry tsy mionjo rety mangalaky azy re koa manambelo amizay rahay tetoa ty misy ajamareo agny zay no ka rangaho ty manambelo misy raha panoisonia koa ty maay agny aie zao ka ho zahay midana ajamareo rehefa ito amizay reho reky ina gn'oteneko re aha tsy raha misy zao no rangaho reky aino ka haranga nareo tsonia ovo zaho ndaty tsy maty rofay to avao roho mandy ty avao de manonia avao reheo aha misy manahaky projet tatarao zay izao no ka raha tsy miaraky miambognato amin'ny raha tao zao nampitandrana izay mbola minia manakorontana ireo fikambanan'ny tanora sy ireo sefokotany mahery ny 20 aty amin'ny commune rurale Behara ary no hamafisin'izy ireo hatrany ny fanohanana ny ben'ny tanàna am-perinasa mba hitsinjovana ireo vahoaka amin'ny asa fampandrosoana indrindra mba hitandrovana hatrany ny tany izay efa mandry fahalemana amin'izao fotoana izao. Zay amin'igny fa ho ampiasaina ny fonja manara-penitra ho Fenerive-Est izay anisan'ny foto-drafitr'asa goavana indrindra any an-toerana fonja manaja ny maha olona ary samihafa ny toerana misy ny olon-dehibe sy ny zaza tsy ampy taona tombony amin'ny fampiasana azy ihany koa ny fisiana efitrano fampianarana manoratra sy mamaky teny ary fampifanaraka ny voafonja mba hanomanana ny fiverenan'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina. Abel Benjamin. Mahazaka voafonja 700 manaza ny zoma olombelona ity fonja manara-penitra eto Andreba Fenerive Sagnanana ity misaraka mazava ny toerana misy ny lahy sy vavy ary misy toerana manokana ny zaza sy ampy taona tombony amin'ny fampiasana azy dia misy trano fampianarana manoratra sy mamaky teny sy ampiofanana arakasa izy ity no afaka hisabona ny arety miteza sy mandalo mahazo ireo voafonja ihany koa ary efa complet eto avokoa ny fitaovana takina amin'ireo rehetra ireo. Misy jiro sy rano ampy ho an'ny filany isan'olona voalaza etsy ambony io ihany koa ity toeram-panarenana ity. Efatra taona lasa no nahavitana sy nitokanana ny fonja manara-penitra eto Andreba nefa tsy mbola nampiasaina. Ankilany dia tafakatra 720 sy 100 ny voafonja tazomina ao amin'ny fonja be miasa ankehitriny raha toa ka 20 ny tokony ho izy raha ny nanaovana ny foto-drafitr'asa tany amin'ny taona 2,700 raha atao kazikazy io isa ampelatagnana io dia tafakatra 7,9 avo eny amin'ny tokony ho izy ny isan'ny voafonja tazomina. Baiko no nomeny Italie General ny fandraran'ny fonja raha Samuel Ernirina Roger amin'ny hampiasaina ilay fonja manara-penitra mba tsy ho simba ho azy ny foto-drafitr'asa sy fitaovana lafo vidy nomeny fanjakana. Tsy fitondrany amin'ny fonja vaovao satria
efa territoire eka mba nahavitany izy io zay ary ny trano efa tsy hipetrahana dia simba ka baiko zany no zinanao atao zay findrahan'olokonja be dehibe ireo ery amin'ny trano voalohany zay ngamba no asanao voalohany manao fitamboana. Io no asa goavana miandry ny fitalevam-balitra Analanjorofo. Fantatra masy fa miantoka ny fandriam-pahalemana andro aman'alina ny fonja. Mitaky fahisiana sy fangarahana ny asa rehetra. Ho lavitry ny kolokolo ny fitantanana ny fangarahana ny fonja. Hoy Razana Maharo Steve Anderson talemparitra. Defi ny tenanay moa zany zay tonga eto ny ampandehanana ny fonja io satria simba ny fotodrafitrasa raha ohatra ka tsy miasa ny fonja. Ary efa tsapatsika tsara fa feno dia feno ary tery ny toeram-pamonjana ao amin'ny fonja kehitriny. Ka anatin'ny famahana ny olana ary antenaina fa tsy ho ela dia hova zay olana zay ho tanteraka ny fanamby izay apetraka ny fitondram-panjakana. Mpandrara ny fonja matotra manaza fitsipoka mafehy ny asa no ho hita ato amin'ny faritra Analanjorofo. Havaozina ny fisipifehezana anatiny. Hamafisina ny mahamatianina ny mpandrara ny fonja asaraina ny vokatra asevoaka. Ireo no fantatra nandritra ny lanonana famindram-pitantanana nandraisany talemparitra vaovao ity ny asany izay natao teto Afenerivo Ansinanana. Ankoatra ny fanampianaran-tsakafo nomena ireo fikambanan'ny olona manana fahasembanana any Tolagnaro dia sitraka fampifanaraka tsy ho ela ihany koa izy ireo mba ho fanatsarana ny velon-tenany ka ny Madagasikara anosy no iantoka ny fampiofanana antaritra ny antsipirian'izay Sely Adonis. Tsy vesatra ho an'ny fiarahamonina ny olona manana fahasembanana fa manana ny tanjony mifanaraka amin'ny talenta mampiavaka azy ary misitraka ny zo ananan'ny olombelona rehetra. Manana fikambanana izy ireo ary maneho ny firaisan-kina eny anivon'ny fiarahamonina. Anisan'ny fikambanana manohana ny olona manana fahasembanana ny Madagasikara anosy tohanan'ny Madagasikara France. Tsy nanadino azy ireo ny fikambanana Madagasikara anosy tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy lasa teo ka nanolotra fanampiana ara-tsakafo akoho sy vary. Dia anisany voahilikilika eo anivon'ny fiarahamonina nefa noho izay zavatra zay zany mahatonga anay manao zao hetsika zao mba tena tsy hanan'eritreritra hafa ry zareo fa tena hoe hitovy zo amin'ny olombelona rehetra. Ny Madagasikara anosy dia efa ray taona mahery no fironany ary anisan'ny mpanao asa soa tsy ny sembana ihany fa zay rehetra vulnérable eo amin'ny fiarahamonina. Dia misy koa ny Madagasikara France zay manosika anay miara-miasa aminay mahatanteraka zay zavatra ataona izao. Nankasitraka tanteraka izao hetsika izao kosa ireo fikambanan'ny olona manana fahasembanana eto Tolagnaro. Misaotra betsaka anareo zay filohan'ny Madagasikara zay nanolotra ny zavatra tsy raha mitananareo be io hatsikely tena mahafapo satria mijery anay sembana. Misaotra ny population koa zay ray aman-dreny an-tanàna miahy ny sembana tsy manavaka ray aman-dreninay tokoa. Matotra ny fiaraha-miasa eo fitalevam-paritra ny mponina, ny firaisan-kina sy ny fikambanana Madagasikara anosy. Fantatra ihany koa fa omena fiofanana arak'asa ireo fikambanan'ny olona manana fahasembanana eto Tolagnaro mba ahafahan'izy ireo manatsara ny velon-tenany sy mahaleo tena ka ny Madagasikara anosy no iantoka ny fampiofanana. Mila manao fanatanjahantena ny mpiasa-panjakana amin'ny faritra Atsimondrefana mba ho firaisan-kina sy fitaizam-batana ihany koa. Araka izany dia hisy ny fanatsarana ny fomba fitantanana ireo taranja-panatanjahantena rehetra izay andraisana anjara amin'ny AZF régional. Violette Rakotoakimanana, Henri John. Ho santarina ny asabotsy 12 Jolay ho avy izao ny fifaninanana lalao ara-panatanjahantena iraisan'ireo mpiasa-panjakana atao faritra Atsimondrefana na ny AZF régional izay afaka misafidy ny taranjahantena atao avokoa ireo fitalevam-paritra rehetra izay anjay anjara. Nanao ny fahavononana ireto mpiasa-panjakana ireto tamin'ny fivoriana izay notanterahany ireo komity mitantana izany izay notanterahana atao amin'ny efitrano malalaka ny fitalevam-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena ny zoma maraina. Tsy maintsy mpiasa-panjakana raikitra no afaka mandray anjara. Androany moa ny andro misafidina amoena ny mpiasa-panjakana misehatra ny resaka fanatanjahantena. Ny antony fivoriana androany dia
nanapahany ny daty hanomboana ny championnat régional eto amin'ny faritra Atsimo-Jefany. Marina amin'izany fa amin'izao sabotsy le 11 juillet zao no atomboka ny lalao. Ho an'ny mpiasa fanjakana. Ny disiplinina ny dinina andraisana anjara moa zany dia ireo disiplinina rehetra zay sahan'ny AGF na au niveau national. Maro samihafa zany fa tsy vita tanisana hoe. Ny feim-potoana tapaka ny besiny maro teto moa zany dia amin'ny larobia valo jolay zao no farana andraisana inscription izay entité na direction zay andray anjara amin'ny AGF régional. Manentana antsika mba andray anjara mavitsika amin'izany championnat zay karakarahantsika zany. Natao izao hetsika izao mba hisiany firaisan-kina sy fanakaloza traikefa amin'ny mahasamy mpiasam-panjakana. Tapitry ny vaovao an-sary ankasitrahany fiainana nanaraka hatramin'ny farany veloma be.